Indraindray tena tsy hafa manoatra mihitsy satria be dia be loatra le sakatsakana zany dia tsy vita mihitsy zavatra tianao atao ao Madagasikara ao raha tsy manao zavatra tsy mety ianao. Indraindray koa azon'ny fakapanahy hankahala olona na hoe hialina olona, zava-misy koa zany, olombelona isika tsy olana izany, fa ianao zany mila mahafantatra tsara fotsiny hoe rehefa inona no tsy mety ny rafi-pisainanao. Isika zany mila mahafantatra hoe rehefa inona no tsy mety le rafi-pisainana zany. Ekena zany hoe manana fihetseham-po isika dia somary manahirana le mijery an'le fihetseham-po, fa tokony fantarintsika foana hoe rehefa inona isika no miopefy inona zavatra afaka atao dia inona zavatra tsy afaka atao. Raha sanatrian'izany ka hoe sola afaka zany hoe tena nentin'ny fakapanahy dia tena tsy maintsy nanao an'le zavatra tsy mety dia mavesatra amin'le conscience le izy. Ny zavatra afaka atao amin'ny conscience dia tsotra fotsiny hoe manao promesse ianao amin'ny conscience anao hoe amin'ny manaraka anao tsaratsara kokoa aho amin'ny manaraka tsy ataoko ohatr'izany intsony ny olona iny amin'ny manaraka, zany hoe manao rattrapage zany ianao amin'le zavatra nataonao teo aloha, fa tsy hoe nataonao le zavatra tsy nety dia fantatrao le izy nefa tsy nety dia mamono eritreritra, tsy vonoina ny eritreritra fa ekena aloha hoe nanao zavatra tsy nety ianao ekena aloha hoe nanao zavatra tsy nety isika dia mamela heloka ny tena dia manao promesse hoe amin'ny manaraka tsy hanao an'izany intsony miezaka zany isika tsy manao ratsy rehefa ohatra ka hoe fantatsika fa ratsy le izy, miezaka isika ahafantatra tsara hoe inona daholo ny zavatra ratsy ataontsika isan'andro dia miezaka isika mamela ny helokontsika. Isika aloha ny mila mamela ny helokontsika. Rehefa voavelantsika ny helokontsika dia mandeha moramora ho azy hoe amin'ny manaraka tsy atao intsony, fa tsy hoe avela le heloka dia aveo raha miampitsiny iny mbola mamerina an'le izy ihany. Tsy mitombo zany, tsy mitombo ara-tsaina ianao manao an'izany fa mamono eritreritra dia ela dia maty ny eritreritra dia lasa olona maty eritreritra dia rehefa maty eritreritra dia tsy mahafantatra intsony hoe inona zavatra mety sy tsy mety atao fa mandeha fahoany daholo ny zavatra ketraketra efa zatra dia le olona manao ny mety indray no mety ho tezerantsika rehefa aveo satria isika no efa zatra manao ny tsy mety. Isika malagasy zany dia tena azo lazaina hoe sahala amin'ireny voany be manaiky ireny foana rehefa resaka lalàna no resahana. Mba fantatsika ve moa fa mbola le code Napoléon izay norafetina ho an'ny Frantsay tamin'ny 19e siècle no mbola ampiasaina ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy ny fanarahantsika malagasy io lalàna io. Tsy ny fanarahantsika malagasy ny lalàna ampiarina ao Madagasikara. Dia nefa isika dia sahala amin'ireny voany be manaiky ireny hoe ranona tsy manara-dalàna, ranona tsy manara-dalàna, ranona tsy manara-dalàna. Dia nefa ilay izy tsy ny fanarahantsika akory fa zavatra navelan'ny mpanjanaka teto amintsika izay efa nilaozan'ny toetrandro raha azo lazaina na ao Frantsarany. Raisitsika ohatra ny fananantany. Isika malagasy dia manana kolontsaina. Ny kolontsaintsika malagasy dia miteny ny ray aman-dreny hoe tsy misy zanaka mandova ray aman-dreny rehefa mbola velona ilay ray aman-dreny. Ary misy ray aman-dreny ary tena sarotiny amin'iny resaka iny mihitsiny hoe ny zanany tsy mahazo mandova anazy raha mbola velona izy, ary raha ohatra ka misy zanaka miresaka lova rehefa mbola velona ny ray aman-dreniny dia raisin'ilay ray aman-dreny sahala amin'ny faniratsirana anazy zany. Izany no kolontsaintsika malagasy. Dia nefa ny lalàna izay terena ho ampiarina ao amin'ny firenentsika io amin'izao fotoana izao dia ny lalàna norafetin'ny mpanjanaka, ny lalàna noentin'ny mpanjanaka amin'ny fananantany izay miteny hoe ireo manana titra ny tany no tompon'ny tany, ireo manana tafiditra ao anatin'ny acte de notoriété, acte juridique, certificat juridique no tompon'ny tany. Dia tratra izao reto fianakaviana kely reto satria sendra ny prêt-à-pot tsy vanina izy dia nisoratan'ny prêt-à-pot aminy antsokosoko tany ambadika tany tamin'ny anarany ny tany. Zany hoe manana acte de notoriété double zany izy sa acte juridique authentique daholo Fianakaviana iray etsy amin'ny fokontany Betafy commune Ambohimankakely no mikorotana tanteraka vokatry ny Adolova. Misy avalomenada eo izy ireo no prêt-à-pot, iray reny, iray dada. Saingy nahodiny roa tamin'ireo prêt-à-pot ny lova
ary namidin'izy ireo antsokosoko ny tany sasany. Tsy nisy ny fampiresana tamin'ireo mpiray-tam-po fa gagana ny anireto fianakaviana mpandova ireto. Nahitan'ireo mpandrefy tany tonga nandrefy ny tan'izy ireo. Olona samihafa no namarotan'ireo anadany roa ny tany ary navita taratasy ireo anadany ireo izay tsy fantatra mazava ny nahazoana ilay taratasy. Araka nambaran'ireto fianakaviana mpandova ireto. Zay manana acte de notoriété aminay Valmenata. Amintsika miteny zao manana acte de notoriété izy amin'ny anarany manokana. De fanambarako teo moa fa hatramin'ny titre no misoratra aminy. Inona moa no lazaika fa adilova hoa zany lazaika anareo zany hoe Valmenata zanak'le rangahy anankiroa zany no tao misoratsoratra amin'ny juridika any de zay zany ny olana amindreo fianakavianareo. Zay tsy mahazo miteny be deaibe satria le raharaha efa miakatra any anivona fitsarana be deaibe de tsy mahazo miteniteny foana koa. Tamin'ny fahaveloman'ny ray aman-dreniny dia tsy mpirarahan'izany ny ray aman-dreniny satria tsy kolontsaina malagasy ilay hoe mandova velona. Ka anjarantsika zany mieritreritra hoe zany lalàna zany ve dia tsy tokony hovaina. Dia manana ny zavatra afaka ambarany ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny fananantany ao amin'ny domaine-nao. Saingy eo amin'ny lafin'ny kolontsaina malagasy fotsiny no tena tiako resahana eto. Mety amintsika ve zany? Lalàna mifanohitra tanteraka amin'ny kolontsaintsika malagasy dia iza ny diso. Le ray aman-dreny tsy nandamina ny zavatra rehetrarehetra talohan'ny nalasany fa hoe tsy misy zanaka mandova velona sa le lalàna Code Napoléon narotsaka avy any an-danitra, ataoko hoe narotsaka avy any an-danitra mihitsy satria mitovy amin'ny zavatra narotsaka avy any an-danitra le izy, satria tsy ny fanarahantsika malagasy ao atoerana le izy. Fa tonga dia hoe io dia io dia raiso dia izay tsy faly mibotsiny. Dia didiny be sandriny eto. Dia ho hitantsika eo raha ohatra ka azo rariny ireo fianakavianareo satria mbola miady hono zareo hatramin'izao. Zay le rafitra fananantany maty zay. Rafitra fananantany tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy. Rafitra fananantany tsy ahafahan'ny majinika manana ny rariny. Rafitra fananantany narotsaky ny vahiny avy any amin'izay nalehan'ny tany dia tsy ny fanarahantsika malagasy. Amin'izao fotoan'izao zany raha ohatra ka tsy hovaintsika le lalàna io raha ohatra ka tsy ataontsika mifanaraka an'izay kolontsaintsika malagasy izay dia hevitra anankiray ihany no ahafahanao ray aman-dreny mitsinjo ny zanakao alohan'ny andehananao makany amin'ny fiainan'ankoatra. Raha tianao ny zanakao ka tianao handova ny taninao dia ataonao izay sitrahany ny tany amin'ny andro fahavelomanao. Tsy resaka faniratsirana ray aman-dreny akory le izy fa tena mamay loatra le ady tany, mamay loatra le fikafika ataon'ny sasany angalarana ny tany. Rehefa mbola tsy miova aloha io lalàna fananantany io dia tena mbola velona isika ray aman-dreny dia efa tokony mamindra ny tany amin'ny zanatsika, dia efa tokony manao ny démarche rehetrarehetra fa rahavaratsiny natao acte de vente notarié tamin'ny zanatsika le tany anjarany omentsika anazy dia amin'izay koa tsy miady ny ankizy. Fitiavana daholo izany, fitsinjovana ny zanaka rehefa lasa ianao.